Vatsimpana etny pasteur Barbier Kristina. Koa amin'izany aoka ho tanteraka ianareo toy ny fahatanterahany rainareo izay any an-danitra. Amen. Vavaka isika ato. Ray zanaka fanamasina tsara indrindra miankohaka manoloana ny fahalebiazanao, ny fahamasinanao, ny herinao, ny zanakao asany tananao ankehitriny. Ary tiany voninahitra ny anaranao, masina tokoa manao hoe masina, masina, masina Jehova tompony maro. Heniky ny voninahiny ny tany rehetra. Amen. Nindra fonao Jesosy no talahoana ahy amin'izao maraina izao. Satria dia ny elokay ny hevitra mampisaraka anay aminao. Mangataka ilay rano soa sarobidy, anasanao anay, anadiovanao anay, hiala amin'ny tsy fahamarinana rehetra, tsy fahamasinana rehetra. Hatonga anay olom-baovao ka hateraka indray hanao ny sitraponao. Tompo, meo anay ny tenin'ny fiainana, manitsy ny lalanay, ary ihany koa fahazavana ary fanilo ny tongotray. Mitenena Tompo amin'ny alalan'ny fananao masina. Atao fitaovana mahomby eo anatrehanao ty mpanompo tsy mahasoa, nofidinao indray amin'ity maraina ity, hitondra ny filazantsaranao. Masina ianao Jesosy, mangataka fahamasinana ho an'ny mpanomponao. Mitenena Tompo, vona ianao anao zahay. Amen. Miarabantsika amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo avy Nazareta ry havana, nomeny Tompo indray herinandro vaovao izay manambara ny fitiavany antsika tsirairay avy izao. Koa mbola mpitomboina amintsika lalandava ny fahasoavana ao mba-piadanana avy amin'Andriamanitra Ray, amin'ny alalan'i Jesosy Kristy Tompontsika, ary koa ny fampiraisana miaraka amin'ny fanamasina. Teny izay mpahirizana atsika androany ao amin'ny filazantsaran'i Jesosy nosoratany Matio. Matio toko faha 7, andininy faha 12 ka hatramin'ny faha 14. Matthieu chapitre 7 verset 12 à 14. Rehefa hita zany, vakitsika amin'ny anaran'ny Tompo manao hoe koa amin'izany, na inona tianareo ataon'ny olona aminareo, dia mba ataovy aminy kosa tahaka izany. Fa izany no lalàna sy mpaminany. Midira amin'ny vavahady ety ianareo, fa lehibe ny vavahady ary malalaka ny lalana izay makany amin'ny fahaverezana, ka maro ny miditra any. Fa ety ny vavahady ary tery ny lalana izay makany amin'ny fiainana, ka vitsy ny mahita azy. Amen. Ray masinao, manamasinana amin'ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen. Safidy tsara ve sa safidy ratsy no raisiko sy ho raisinao amin'izao anio izao? Misy hevitra izay ankasitrahan'ny olona maro amin'izao andro izao, ary lalàna izay arahiny ampifaliana. Tahaka izao anefa no anaovany azy. Na inona no ataon'ny olona aminareo, dia mba ataovy aminy kosa tahaka izany. Tsotra izany. Raha mamely ahy ranona, dia hamely azy koa aho. Raha miteny ratsy ahy izy, dia hiteny ratsy azy koa aho. Impirimpiry no tsy hitantsika na rentsika, fa tena manao tahaka an'izany tokoa ny olona. Kanefa tsy izany no lazain'i Jesosy. Misy hevitra lalina no nampidiriny amin'io lalàna io. Hevitra izay miorina ry havana amin'ny fitiavana amana. Fa izao mantsy ny an'i Jesosy, na inona tianareo ataon'ny olona aminareo, dia mba ataovy aminy kosa tahaka izany. Noho izany, dia mivadika ny zavatra
teo dia niambina izay nataon'ny olona amin'ny tena mba ho valiana tahaka izany koa izy. Nefa araka ny teny Jesosy dia mandinika sady mieritreritra ny amin'izay tokony hataontsika amin'ny isika raha manjaka amintsika izany hoe tena fitiavana izany tokoa. Amintsika amin'ny fiainana andavanandro ry havana dia fitiavana amana vokatry ny finoantsika an'Andriamanitra sy ny fitiavany antsika no hery miasa amintsika mba hahaizantsika manao amin'ny namantsika tahaka izay tiantsika hataony amintsika. Minity hafatra dia tsy misy ohatra tsara noho ilay tantara nataon'i Jesosy momba ny Samaritana namindra fo. Tsy misy fisalasalana ao aminy fa raha vao hitany ilay jiosy voaratra saika maty dia nokarakarainy araka ny fahaizana nananany. Ary tsy afa-po amin'izany izy fa mbola nitondra azy ho tsaboina araka izay nilaina. Raha nontaniana ny olona momba ny lalana izay azo kendrena sy arahina amin'ny fiainana ety an-tany dia angamba ilaza izy fa maro ny lalana. Ao ny mitady harena, ao ny mikatsaka voninahitra, ao ny mikendry fahefana azahoany anjaka amin'ny namany, ao ny manolo tena amin'ny fanompoana ny namana azahoana sitraka amin'Andriamanitra. Ary mbola misy koa lalana maro samihafa izay tsy voatanisa eto. Kanefa Jesosy izay mahalala ny zavatra rehetra ry havana dia miresaka momba ny lalana roa ihany araka n'izay tsika teo. Ny anankiray dia mankany amin'ny fahaverezana ary ny lalana anankiray dia mankany amin'ny fiainana. Ny olona rehetra dia manaraka anankiray amin'ireo lalana roa ireo, fa tsy misy olona afaka mandeha amin'ny lalana roa. Koa aiza no misy etsika tsirairay amin'izany lalana izany ankehitriny? Ianao mahalala, izaho mahalala. Indro misy zavatra lazainy momba ny lalana izay mankany amin'ny fahaverezana. Ahoana ho izy teo? Lehibe ozy ny vavahady. Ny asan'ny vavahady mantsy dia ny ahazahoan'ny olona hiditra amin'ny trano na toerana hafa andehanana. Raha lehibe io vavahady mankany amin'ny fahaverezana io dia maro no mahazo miditra ary tsy misy misakana. Ary dia mifandrobaka hiditra ao ny tsy mino sy ny mpanompo sampy, ny mpiatsara velatsihy, ny tsy tia namana ary ny manana finoana hafahafa isan-karazany. Ka rehefa tafiditra izy dia hitany fa malalaka tokoa ny lalana. Mahafa-po azy tsara izany. Fahafahana no tadiaviny. Ary amin'izany lalana malalaka izany dia samy manao izay tiany ny olona rehetra. Ao ihany ny fieritreretana ireo izay mananatra kanefa vonoina amin'ny fitiavan-tena sy ny filibana izany. Dia mandroso amin'izany lalana malalaka izany ny olona, na ho andro vitsy na ho andro maro, ary ny farany dia mivarina hany amin'ny fahaverezana, fisarahana amin'Andriamanitra ary fijaliana mandrakizay. Lalana faharoa dia ilay lalana mankany amin'ny fiainana. Inona natsoiny Jesosy azy? Ety ny vavahady. Azo ambenana tsara ny vavahady ety satria miditra tsirairay ny olona makao. Kanefa izao no mahay ety ity vavahady ity. Hoy Jesosy manko hoe izaho no vavahady. Andriamanitra dia iray ihany ary ny vavahady idirana mankany aminy dia tsy zavatra foron'ny olombelona tsy akory fa Jesosy irery ihany. Azany na tonga ny Jaona nilaza nanambara ny tenin' Jesosy hoe raha izao izy Jesosy no idiran'ny olona dia hovonjena izy ka hiditra sy hivoaka sady hahazo hanina.
tery koa ny lalana makany fiainana ry havana. Ny mahatery azy koa dia izao, hoy Jesosy, izao no lalana sy ny fahamarinana ary fiainana. Tsy misy olona mankany amin'ny iray ozy Jesosy afa-tsy amin'ny alalako. Noho izany zany, inona zany zany lalana amin'ny alalan'i Jesosy zany? Dia ny lalam-pitiavana izay nomeny Jesosy no mamefy ny lalana tery. Satria dia izy irery ihany no banjina sy arahina. Noho izany ry havana, noho izany ry havana, tsy misy toerana ho an'ny fitiavan-tena sy ny tsy fitiavana ao amin'izany lalana izany. Fa ny fitiavana amana ry havana no tena manjaka. Ary tsy misy toerana koa ho amin'ny fialonana, olona be fialonana amin'izany lalana izany. Fa izao ny mifanompo sy mifampanome voninahitra no lalana iainan'ny mpanompon'Andriamanitra makao. Ary ny farany dia tonga amin'ny fahasambarana izay mahafinaritra izany lalana izany. Mbola misy zavatra ho lazaina momba ireo lalana roa ireo. Satria miankina amin'ny fahalalana sy ny finoanan'i Jesosy ny fidirana amin'ny vavahady ety, dia vitsy no mahita azy. Tsy ho nahita azy koa isika izao raha tsy nisy ny taiza na nampianatra antsika. Tahaka an'izany dia anjarantsika koa ary ny hitaona sy hitarika ny olona ho amin'ny fahalalana an Jesosy mba handehanany amin'izany lalana tery izany hankany amin'ny fiainana. Raha ohatra ka mangina ihany isika ka tsy manondro an Jesosy, dia ny vavahady lehibe izay mankany amin'ny fahaverezana ihany no hitan'ny olona rehetra. Ary dia miasa amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra ny fanahy masina mba hahatonga ny finoana ho famonjena. Izany hoy izy lazain'Andriamanitra tokoa hoe izany no nitiavan'Andriamanitra izao tontolo izao, ka nomeny ny zanany mba tsy ho very izay rehetra mino azy. Ka izay mino ny zanaka dia manana ny fiainana mandrakizay. Fa izay tsy mino ny zanaka dia tsy ahita fiainana, fa ny fahatezeran'Andriamanitra no mitoetra ao aminy. Hoy Jaona 3:9-30. Ry havana malala, safidy tsara ve sa safidy ratsy? Izaho sy ianao mamaly an'izany. Kanefa dia tsaroa fa mbola misokatra amintsika ny tara-pahazavan'ny famonjena. Aoka lahy samy safidy ny tsara daholo mba handovan'ny lanitra mba tsy hamitaka ny tenantsika ary ihany koa mba ahafahantsika mitsena ilay mpapakatra, ilay Jesosy vavahady ety, ilay efa niantso ahy ianao ka nilaza amiko sy aminao hoe tiako izay ty ahy ary izay fatrapitady ahy dia ahita ahy. Engany mba hanaraka ny tenin'i Jesosy itsika. Dia ilay niteny Jesosy nomeny antsika tamin'ity taona ity tokoa hoe mandehana ianareo dia ataovy mpianatro ny firenena rehetra. Jesosy Tompo nafoy ny lanitra, nilaoza ny lapany sy ny voninahiny, nafoy ny tenany mba hidirantsika amin'ny vavahady ety, handovantsika ny fiainana mandrakizay. Hoy indray ilay lohatenin'ny fampianarana ny hoe safidy tsara ary ve sa safidy ratsy? No safidiko sy safidinao, azy irery ny voninahitra atsika ny fananana fo madio, ny fananana saina madio, ary ihany koa ny fananana fitiavana mba hanjaka ny fiainantsika manontolo, ny fitiavan'i Kristy. Haleloia, amen. Ivavaka isika ry havako. Saotra Jesosy, saotra fa tianay ianao, na dia tsy mendrika ny anaranao ary izahay, na dia mpanompo feno fiatsaram-belatsia aza izay no ny fahotanay eo anatrehanao dia tsy mba mahafoina mahasaraka anay ianao, mbola mananatra anay, manoro lalana anay, manome anay ny fahasoavana lehibe izay tsy voavidin'ny vola aman-karena anay, izoranay amin'ny lalana ety
idiranay amin'ny vavahady ety. Saotra Tompo, fa izany tokoa no makany aminao. Mbola tsy tapitra Tompo ny faharetanao aminay ka mamonjy anay ianao sanandro amin'ny alalan'ny teninao. Koa mamonjy fo Jesosy, raha hitanao Tompo sanatria mizotra amin'ny vavahady malalaka sy mikodona izay. Miteza anao Jesosy, hamindra fo aminay Tompo fandrao diso lalana izay, satria hoy tokoa ny boky noabolana hoe misy lalana verin'olona mahitsy fa lalana mitondra azy amin'ny fahaverezana no alehany. Jesosy fa nanao mahery ilay mampafantatra anay mandrakariva ny tsara sy ny ratsy, no aoka hameno ny fiainanay manontolo mba hizoranay amin'ny lalana tianao izay efa voasoratra tokony izoran'ny tongotray andehananay amin'ny fitiavanao. Tompo malalo, taio ary ny tsirairay avy. Toano hery zahay Tompo hamakivaky ity herinandro vaovao ity, iaina amin'ny teninao, hankatoa ny teninao, hanana fitiavana anao, hanana fitiavanamana ary tandrina ny didinao. Indrindra ireo didy roa voalohany lehibe izay voalazanao hoe tiavan'ny Jehovah Andriamanitrao amin'ny fonao rehetra, amin'ny fananao rehetra, ary tiavako ny namanao tahaka ny tenanao. Saotra Jesosy eo, mankasitraka Tompo. Raha misy Tompo ny haja, ny dera, ny voninahitra, ny hery sy ny fahefana ho anao ririany zany ilay mipetraka eo amin'ny sezan'ny fiandrianana sy ny zanak'ondry. Omeo ny mpanomponao kosa ny fifaliana, ny fiadanana ary ny fitiavanao. Aleluia, misaotra Jesosy eo. Amen. Mahereza daholo ry afako.